Ankafaliana ndray toko lasy toko vavy no iarabanantsika rehetra manaraka ny Honor TV amin'izao iva izao ary manasano ihany koa hanaraka hatramin'ny farany ny vaovaontsika amin'ity hariva ny zoma ity. Indroary ny lohateny vaovaontsika. Vehivavy iray no maty no tapahan'ny vadiny tamin'ny ny lohany teny Ankadiratombo, commune Alasora. Samy manao izay ho afany ireo kandida ilatsaka ho fidiana ho filoham-pirenena ao anatin'ny tambajotra serasera Facebook amin'ny alalan'ny pejy izay sokafan'izy ireny mba ampahafantarana ny tenany amin'ireo mpifidy azy. Ahitana lesoka ny lisy-pifidianana izay ho ampiasaina mandritra ny fifidianana filoham-pirenena amin'ny fahafito ny volana novambra ho avy izao raha nitatitra navoaka ny OIF androany. Nisy araka izany ny fanitsina vitsivitsy avy amin'izy ireo. Miaihany amin'ny mety isian'ny korotana eto warina ny fifidianana ny antokomanda ho an'ny firaisam-pirenena. Nambaran'izy ireo ihany koa fa mitongilana ny gouvernemanta izay tarihany Christian Tsay amin'ny fifidianana. Tsy maintsy mafian'ny fepetra kosa ireo olona izay mitsabo amin'ny fomba nentim-paharazana vo afaka mitsabo hoy ny eo anivon'ny ministera ny fahasalamam-bahoaka. Ny antsiprima vaotsika avy hatrany ary lafiny tranga ara-tsosialy von'olona feno abibina no nitranga teny Ankadiratombo commune ny Alasora. Vehivavy iray no maty no kapain'ny vadiny tamin'ny antsy alina tokony tamin'ny 6 ora teo eo. Vokatry ny asarotam-piarimo no antony izany famonoana izany. Nadia Ratefinanahary sy Tiavina Rakotinindrina. Vehivavy 20 taona ny maty nokapain'ny vadiny tamin'ny antsy tao amin'ny fokotany Ankadiratombo commune Alasora ao Malialina tokony tamin'ny 6 ora teo. Mpiasa mpamonomby ao amin'ny abattoir Ankadiratombo moa io lehilahy nafandozy io. Araky ny filazan'ny mpiray-monina maty fa matetika ny miady izy mivady ireto ary mamono ny vadiny foana ilay lehilahy isaky ny misy disadisa eo amin'ny rotota. Fa le ora tao zany namoanay zany izy hoe mama fitahina hozy izy mifaza aloha de nitasiany amin'ny président hozy izy de fa maninona wa de ngika be ndray mandeha hozy navalina fa ngamba mety ovonao vady tao hozy izy de lasa nakany amin'ny président de zay tsy namoa ty trano ty trano ty ny tingatana de zay tsy namoa ny trano hoe zao fa nakany amin'ny président de fa bany amin'ny président vao namoa ity izy efa mitsitra teo ampovoan trano teo zany efa nanana fenondraha teo ny hitanay netim-boany tony tsy hitanay. Efa matetika amin'ny famono foana zany izy mivady rehefa taloha izy tena isanandro mihitsy fa tato ato izay teo an-tapabolo tsy nahitana azy mpamalimaly tsy mihitsy eny fa taloha izy de tena isanandro mihitsy izy de efa imbetsaka moa ity ramatoa ity no mitsoka ary mitaraina ny amin'ny reniny fa tsy hody ao an-tokantrano intsony. Eny ambomangakely fa vao malariva izy mitena tanànanay le hoe zaho izy mama tsy hody intsony de fa manina tana fa manakorotra ny tokantrano zaho tsy mijanona amin'ny tindry izy mana dimy zay avao ialety aloha ankindray ozy ty varina pangavolany ty ozy izy de tanana izy matalezana kely andetsika raha tsy tia be diary andao tsika oto faramaraina tokony zany mbola ohatranay ary nifanja sy mikapa faramaraina efa nametraka fitorina ny amerana nametraka fitorina de zay vao manaraka fatia mamomby ao abattoir de le atsy namonombo iny any nanditrainy anazy de maritao ary le atsy mety zandarina azy le atsy izy manokano tsaratsara de ohatrany hoe sampy ary zany de namakeny aminay ary izy tsy mba fotsy avela mandeha zany fa vonoany raha mivoaka makeny andray aman-dreny. Tsy fahita matetika eo amin'ny fokotany Ankadiratombo izao von'olona feno abibina izao. Fantatra ihany koa fa mamindrongony ilay lehilahy navandoza. Zao aloha tena nisy ohatran'izao efa ela be nisy ndramandeha mataona maromaro fa izy vady rehefa matetika miady de matetika atsona foana fa amina madinika mbola tsy nisy ohatran lehibe ohatran'ny tamin'ity zany tanina foana izy koa fokarongony. Efa tratra andro filamina moa ilay lehilahy navandoza ary nalefa teny amin'ny polisy misana ny heloka behivavy avy hatrany na mila zazaka amboty vao 2 taona monja ity vehivavy nodosy ny fahafatesana ity. Izay ny mahakasika ny tranga mampalahelo teny Ankadiratombo iny fa amin'izao azakazaka ao anatin'ny fifidianana izao na mbola tsy manomboka aza ny fampielezan-kevitra dia betsaka ireo kandida no mampiasa ny tambajotra serasera toy ny Facebook. Any amin'ireny Facebook reny moa no ametrahan'izy ireo ny vina mpiarahamoniny na ihany koa ny tetikasany ampahafantaran'izy ireo ihany koa ny fitetezam-paritra izay ataony. Andeha io arahantsika ty fanadiadiana nataony Gasikara Fensoa eo amin'ny sariny Maminirina Razafitsakoto ity. Iatrika fifidianana ny vahoaka malagasy amin'ny fahafito ny volana novambra ho avy izao. Araka ny voafaritra dia 9 oktobra izao no anomboka amin'ny fomba ofisialy ny fampielezan-kevitra amin'ny fihodinana voalohany. Tsy miandry izany fa dia efa fampielezan-kevitra
vita azany anireo kandida araka ny hita ny anatin'ny tambazotra sosialy. Efa samanao izay hoafany mba ahafantaran'ny olona azy ireo kandida tsirairay avy ao anatin'ity tambazotra sosialy ity. Maro amin'izy ireo no manana pejy manokana hifanerasairana amin'ireo mpividy. Ao ihany koa ireo mandefa sary izay heverina fa azahoana endrika tsara eo masony olom-pirenena, tahaka ny hoe sary izay mahay mifangaro amin'ny vahoaka rehetra, mitaingina moto, mitety ireo faritra lavitra andrina sy ny maro hafa. Raha ny tsikatra nefa dia tsy mitovy lanja ireo kandida, na izany na tsy izany dia hita fa tsy mitovy ny herin'ireo kandida ao anatin'ny tambazottra sosialy. Misy ireo izay azo lazaina fa misongadina kokoa raha ampitaina amin'ny hafa. Isan'izany ohatra ny kandida maro karavalomanana izay mahatratratra any amin'ny 4 hetsy mahely ireo olona izay manaraka ny pejiny. Ho an'ny filoha Hery Rajaonarimampianina kosa dia tafiakatra any amin'ny 5,9 hetsy eo ireo olona izay manaraka ny pejiny. Raha toka 7,3 hetsy ny olona izay manaraka ny pejiny Ondry Rajoelina. Misy ihany koa ireo kandida hafa izay niazakazaka nanokatra ny pejiny ho azo manokana mialohan'ny ananambarana ny filatsahana kofidiana ho filoham-pirenena. Ohatra amin'izany ry Paul Rabary, miloha kely ny nialany ho tsy ministry ny fanabeazam-pirenena intsony mantsy dia nanokatra ny pejy Facebook izy mitondra ny anarany. Mitovy amin'izay ihany koa ny an'ny Faniso Herinaivo, eo ihany koa ny kandida Dama sy Erika Rajonary izay efa nisy matetika tao anatin'ny tambazotra sosialy raha toka vao nilaza ho kandida. Ankilan'izay rehetra izay dia misy ireo kandida izay takona tanteraka ao anatin'ity tambazotra sosialy ity. Raha nojerena ohatra ny pejin'ny kandida Solon'Olom-Pera Randriamorasata dia tsy ahitana zava-baovao mivoaka loatra ao anatin'ny pejiny. Zara fa misy ihany koa ireo olona manaraka izany izay eo amin'ny 50 eo. Torak'izay ihany koa ny an'ny kandida Bruno Arabaruel. Raha ny zavatra tsy kiaritra ao anatin'ity pejy Facebook n'ireo kandida ilatsaka ho filoham-pirenena ity dia misy ny fampisogandinana ireo kandida kiaritra ihany koa tato ato fa mihabetsaka ireo publication manaratsy sy manasoketa ny kandida hafa. Saika ireo pomba ny kandida tsirairay avy izay lazaina fa mafanafolo hita fa manao ireny fanaratsiana ny mpifanandrana amin'izy ireo ireny. Tsy hafa misaraka amin'ny tambazotra sosialy ihany koa ny tsao izay inina hely momba ny kandida. Misy aza moa dia raikitra mihitsy ny fifamalinana eo amin'ny mponina sy ny kandida samihafa izay samy miaro ny olona toanany. Rafitinina, fitaovana iray tsy azo ialana ny tambazotra sosialy raha ny serasera momba ny fifidianana no resahantsika. Tsara ampifantarina nefa fa tsy mahatratra 100 malagasy akory no mampiasa ny internet ka tsy afaka ny hitsarana velively ny tanjaka ny kandida tsirairay avy ny zavatra hita any anatin'ireny tambazotra sosialy ireny. Ny latsabato ihany no maritra ny valim-pifidianana izay tena izy raha ho an'ny eto Madagasikara manokana. Tsy ahivana fa nandritra ny fifidianana farany teo tany Amerika dia nitarika tamin'ny isam-batolavitra Hillary Clinton nandritra ny fitsapahakevitra na ilay antsotsika hoe sondage natao. Rehefa nivoaka nefa valim-pifidianana ofisialy dia niarana hita ny rehetra faresin'ny Donald Trump izy. Midika izany fa tsy azo andefesana ny tanjaka ny kandida iray ny tambanjotra serasera sy ny internet sahala amin'ny tony. Anaporofona ihany koa izany fa ny latsabato ihany no mamoaka izay kandida ho mpandresy mandritra ny fifidianana. Gasikara fensosy maminirina razafitsoarana moa no nanao ny fanady adiny iny fa ifandraisaka an'izay fifidianana izay ihany isika izay ny tambajotra serasera fa isan'ny mahazo laka ihany koa amin'izao fotoana izao reny ivitoerana fanaovana photocopie na fanaovana impression na irony fametahana sary amin'ny t-shirt irony. Efa fotoana izao ary dia miazakazaka ny kandida manao an'izay indrindra moa ireo kandida izay heverina lehibe. Tantely Rabely lalana Anjamina Menjanahary Jenita Solalaina eo amin'ny sariny Rivo Rakotinirina. Samy manana ny paikady hoentiny miatrika ny fampelezakevitra ireo kandida rehetra ilatsaka taona ity. Ao ireo izay mampiasa ny fomba mahazatra toy ny fizarana t-shirt misy sarin'ireo kandida sy ny fitaovana maro samihafa. Ao ihany koa anefa ireo izay misafidy ny tsy hizarana inona na inona ho an'ny vahoaka afa-tsy ny fitondrana ny foto-keviny ihany. Raha tsy resaka fotsiny ny kandida larina fahenina Jean-Jacques Ratsietson. Olona be misy fotoana mety amory olona any fa rehefa mamory olona zay olona tonga sitrapo tsy volana atongavany eo fa mety am'le hoe ray volana contrat ray volana zay ny atongavany eo rehefa hoandro eo izy. Zay tsy artiste koa zay. Tsy artiste zay satria le olona reny rehefa tonga ny artiste ny sasany tonga ny akizy manala azy ary tsy tsapaka iteny mihitsy anao ifidy anao le olona. Tsy mbola tena mandeha kosa ny fanamboarana ireo polo sy t-shirt amin'ny sérigraphie ireny raha nambaran'izy ireo. Ireo fika tonga
kosa fotsiny no tena mbola tsy fantatra hoe hoaita sa tsy efa natanao hoe échantillon dia efa tsy fantatra hoe zakevitra dia hitra ialina isaka 3 andro ny fa tsy izy ireo izany raha nambariny fa isan-kerinandro farafahabetsany didina 5,000 moa ny t-shirt iray ary atoka 7,000 kosa ny polo. Tsy dia marisika ireo kandida ho filoham-pirenena amin'ny fanontana sary. Misy aina nefa ny manao izany fa tsirairay toy ny fanaovana banderole raha eo anivon'ity orinasa miandraikitra izany ity. Raha ny tsikaritra izy ireo dia nivelany no tena anaovan'ireo kandida ny fanontana ireo sariny fa ireo solombamboaka sy ny ben'ny tanàna ihany no tena tonga maro matetika. Bene, fany atonay moa zany mofia efa mora be daholo. Zany hoe raha impression basse zao fanaovana banderole dia mila iaby ny handikabe. Zay zao tsy voatery hoe candidat fa nampanohana na izay dia sady vita vetivety. Maka devis aloha zao no tena betsaka amin'izao. Maka devis mampimanana an'ilay izy angamba. Tsy alalavitra sika fa eo amin'izay vaovao manodidina ny fifidianana izay ihany mba isian'ny fampitokisana eo amin'ny fitantanana ny lisam-pifidianana dia ny antson'ny OIF na ny vondron'ny tany mampiasa mpahana manontolo ny fiteny frantsay mba hanao fitsiriana ny fikarakarana ny fifidianana eto amintsika ny CENI. Mandeha mantsy ny feo fa manodikodina lisam-pifidianana ny CENI araka ny nambaran'ny filohany ka notsongaina manokana teto ny fitsiriana mahakasika ny lisam-pifidianana. Nahitana lesoka vitsivitsy izany lisam-pifidianana izany. Noho izany nitondra sosikevitra ny OIF mba hanatsarana izay lisam-pifidianana izay. Jenita Solalaina sy Hadza Manantsoa no mitondra ny vaovao. Teboka telo no tena iny CENI teraka olana mahakasika ny fifidianana. Voalohany amin'izany ny lalana amin'ny feno fifidianana, eo ihany koa ny fanaraha-maso ny lisam-pifidianana ary ny fitantanana ny vokam-pifidianana. Samy itondran'ny CENI ezaka lehibe ireo teboka telo ireo ary raha ny lisam-pifidianana manokana dia efa maro ny ezaka nataon'ny CENI anatsarana izany. Toy ny famerenana ny lisam-pifidianana eny anivon'ny fikotany mba ahafahany tsirairay manara-maso ny anarana. Mbola nahita lesoka vitsivitsy anefa ny OIF nandritra ny fitsirihana nataony toy ny fiverimberenana ny anaran'olona iray ao anatin'ny lisam-pifidianana. Misy ihany koa ireo ankizy mbola tsy ampy taona tafiditra ao anaty lisam-pifidianana. Tsy ampiovan'ny datin'ny fifidianana efa izany satria efa nandroso vahaolana ihany koa izy ireo manoloana ity tsy fahatomombanana ity. Ny CENI efa niezaka araka izay azo natao imbetsaka nanao an'ny antsoina hoe opération de dédoublonnage fa ny système izay nentin'ny OIF teto amintsika zany dia système très approfondi ary tena avancé be dia mbola nahitany an'ireo le hoe 12 000 inscriptions multiples reo zany. Dia ny zavatra tsy maintsy ataontsika nefa zany rehefa ohatra ka androso anatin'ny fifidianantsika dia ny fanajana ny norme hoe olona anankiray dia vato anankiray. Eo anatrehan'izay zany ny recommandation nomen'izy ireo zany dia hoe atao ao anaty listra daholo reo olona rehetrarehetra zay tafiditra tao anatin'izay inscription multiple zay dia apetraka any amin'ny bureau de vote. Zay ny ataon'izareo hoe liste rouge. Dia tsy afaka mifidy zany reny olona rehetrarehetra reny eny anatrehany bureau de vote rehetrarehetra. Ny farany tiako soritana mafy dia ity
ireo le 12 000 électeurs hitany zareo zao zany rehefa tena nydiniana le izy a dia miparitaka eraka ny Madagasikara le izy fa tsy hoe miangona kory. Tsy misy lisy fifidianana tonga lafatra maneran-tany raha nambaran'ny filohan'ny CENI fa andraikitra tsy azo tsinotsinoinina kosa ny fangaraharaana eo amin'ny fanatanterahana ny fifidianana. Nanambaran'ny filohan'ny CENI teto fa azony tsy natao ny nanao fitsirihana fa ny ampangarahara tanteraka ny fifidianana ny tanjona, eo ihany koa ny ampitony ny tsirairay manoloana ireo ayay amin'ny eo amin'izay lafiny politika izay ihany dia saika mpamidam-pahoaka tsy manaja ny teny nomeny manao resaka abobo ny ankamaroany mpanao politika eto Madagasikara, any ka lasa tsy matoky azy ireny intsony ny vahoaka. Raha nita hatramin'izay mantsy dia efa maro ny fampanantenana pokaty izay nataon'ireo mpanao politika ary misy aza no tsy menatra akory sa mivadika tsotr'izao amina fifanarahana politika izay nataon'ny SONI. Ohatra tamin'izany fifanarahana politika tany Dakar izay nataon'ny Marc Ravalomanana sy Didier Ratsiraka tamin'ny taona 2024 ho famahana ny olana politika teto amintsika. Fa sahala amin'izay ihany koa ny tamin'ny taona 2024 nisy ny fifanarahana tany Maputo izay nataon'ny Marc Ravalomanana sy Andry Rajoelina saingy tsy narahana Andriamatoa Andry Rajoelina rehefa tonga teto Madagasikara. Anjamina Nomenjanary sy Maminirina Razafitsoarana no manao ny fanadihadiana. Tsy matoky ny mpanao politika intsony ny ankamaroan'ny malagasy, izay no azo amehezana ny faneho-kevitra ireo olona izay tafaresaka taminay. Mpandainga sy mpamita-bahoaka daholo ny ankamaroan'izy ireo ary tsy misy ny tena mijery ny tombontsoa imbonana fa saika ny tombontsoa manokana sy ny an'ny fianakaviany no tena manjaka. Arak'izany dia mangataka ny tokony hanovan'ireo mpitondra sy ny mpanao politika ny toe-tsainy izay nitratratratrain'izy ireo olona izay sendranay. Nambarany ireto olona ireto mantsy fa tokony hainga avy any ambony foana ny fitaratra amin'izany rehetra izany. Fahazahoaka azy aloha dia fitiavana tombontsoa voalohany indrindra eo amin'ny tena sy ny fianakaviana dia ankoatran'izay koa ohatrany hoe eo ihany hoe fivarotana tanorazana sy ny sisa. Izay izao fahalalako anazy tokony fahaizana mihitsy ireny anaovana fitsaram-bahoaka ohatran'ny olona aloha raha ohatra tena marina raha ohatra azo atao. Mpanao politika maha-mpanao politika raha araka ny hevitra dia mpandainga ireo. Ireo zany manao izay nanana izay maha-politika azy angamba lainga ny voizinao anatiny ary tsisy zavatra amiko ny fahitako azy amin'ny maha-olona tsotra vahoaka mpandehany amin'ny arabe dia tsisy zava-marina azy itokisana amin'ny mpanao politika. Efa misy ilany ianao dia hainy mandangolango manao safisoka mampandredrisy fa rehefa azo ny zavatra ilainy eo ianao. Fa ny hoe sosokevitra angamba zay le vao miakatra ty ambany zany le vao miditra amin'le sehatra ny tokony mba hisaina sy handinika fa tsy hanara-davahana fotsiny leo izay efa zatra teo aloha. Raha ny hita sy tsapatra amin'izay tokoa mantsy dia maro amin'ny mpanao politika sy ny mpitondra teto Madagasikara no nivadi-pitokisana foana tamin'ny zavatra izay notenenina. Misy mihitsy aza moa ireo nivadika tamin'ny fifanarahana izay nataon'ny SONI. Raha tsy resaka fotsiny ireo fifanarahana ara-politika natao teto Madagasikara sy ireo tany ivelany toy ny tany Dakar ny taona 2024, teo ihany koa ny tany Maputo ny taona 2024 ho famahanana ny olana ara-politika teto amin'ny firenena. Ankehitriny manakaiky indray ny fifidianana ho filoham-pirenena ka efa misy ny famolavolana dina mamaritra ny fifampifehezan'ireo kandida mandritra ny fifidianana izay nakana ny hevitr'izy ireo ary andrasana ny fanaovan'ny SONI izany. Ka ho hita indray izy amin'ireto kandida ireto no anaraka izay fehikevitra izay ho siniavin'izy ireo izay. Raha ny fanazavahana nentin'ny mpandalina politika iray tokoa mantsy dia ny lalàna ihany no tsy maintsy arahan'ny rehetra ary tsy afaka dikaina fa misy kosa ny safidy na anaraka ireny tiana ireny na tsy ireo izay mifanaraka ao anatin'izany. Saingy misy fiantraikany amin'ny olona hifanarahana kosa nefa izany raha toa ka tsy tanterahina. Misy fiantraikany le izy fa amin'le olana nangataka an'le saritra. Ohatra hoe ny fiarahamonimpirenena zavatra tamina kandida dia nanaiky le kandida dia avy hoe tsy manaiky akory dia amin'le fiarahamonimpirenena izy zany no misy tambenana ndraikitra tsy nataony fa tsy hoe avoaka malagasy ray manontolo akory. Vahoaka malagasy manontolo mety tsy dia mahafantatra akory izay tena ao anatin'le sata fa le olana nangataka le fanaovana SONI zany no anjarana avy eo no manaporofo amin'ny vahoaka malagasy hoe ty mpanao politika ty dia tsy manana etika, tsy manana déontologie sy ny karazany. Dia io indray zany ny vahoaka malagasy no mitsara any amin'ny fifidianana hoe tena zany tokoa ve sa tsy.
eo amin'izay vaovao politika izay ihany dia tsy azo antokisana intsony ny fitsarana avy momba ny lalam-panorenana mitanila ny gouvernemanta ary mety teraka korotana ny fifidianana ho avy eo hoy ny antoko manda ho an'ny firaisam-pirenena noho izany dia ilaina fifampiresahana sy fifampidiniana eo amin'ny rehetra mba hahatonga izay fifidianana izay hangarahara kasikara finisosy maminirina razafi-tsy hoarana tsy mbola misy ny fitoniana eto Madagasikara amin'izao fotoana izao raha ny fanazavana no entiny antokomanda ho an'ny firaisam-pirenena androany tsy mbola tomombana avokoa ireo fipetra rehetra ahafahana miroso makany amin'ny fifidianana izay hitondra fitoniana ho iatran'izy ireo miahiahy araka izany ny antokomanda ho an'ny firaisam-pirenena ny amin'ny mety sy ny korotana eto amin'ny Madagasikara beloha mandritra ary ao aorian'io fifidianana io misy ihany koa ireo kandida izay mandrangaranga fa ho mpandresady amin'izao fotoana izao izany dia midika fa maro ireo antoko politika mety tsy ankasitraka ny voka-pifidianana izay ivoaka aoriana ity fifidianana tosana ny fafito ny volana novambra ity ho zarainay ho fantatry ny malagasy eto hoe inona avy ireo resaka tianay natao tamin'ny andriamatoa prime ministre zany voalohany mahakasika ny fitongilana gouvernemanta satria manaya be ny olo-pirenena rehetra sy zahay manda amin'ny endrika fisian'ny gouvernemanta io sy mandrafitra azy ankehitriny nambarany antokomanda ho an'ny firaisam-pirenena ihany koa androany fa tsy azo itokisana ny fitsarana avy mombana ra-panorenana izay amoaka ny vokatra ofisialy mandritra izany fifidianana filohan'ny repoblikan'ny Madagasikara izany notsopian'ity antoko politika ity mazava androany fa misy ny fitongilanana izay ataon'ny gouvernemanta tarihan'ny prime ministre Christian Ntsay gouvernemanta izay nandrandraina fa hitondra ny fifidianana madio mangarahara mazava ho azy fa tsy ho ekeny rehetra raha izany ny avoka-pifidianana izay iainga eto amin'ny Madagasikara ka ny ahiahanananay no mahatonga anay nanatona ny manam-pahefana ohatra ny HCDDED zay organe constitutionnel voalaza ny lalàna mifehy azy 2015-001 fa afaka manao recommandation amin'ny androm-panjakana rehetra zay zao mahita fa ny HCC dia tsy namoaka avis juridika mihitsy tamin'ireo avis maromaro navoakan'ireo fa avis politika mitanila no navoaka ny HCC nefa raha zay andeha any HCC dia tsy irrecevable zay requête alefana ihany ny zany napafantatra ny HCDDED zay ny ahiahanay ary nangataka taminy sady nametraka taratasy mazava mba hanaovany recommandation amin'ny HCC satria io HCC io ange no amoaka ny valim-pifidianana ofisialy ka raha mampiahy ihany HCC manahirana zany ary mety hiteraka korotana zay valim-pifidianana eo no mafisiny antokomanda ho an'ny firaisam-pirenena ihany koa fa tsy voafehan'ny prime ministre Christian Ntsay ny sosialim-bahoaka amin'izao fotoana izao raha tsy resaka mahakasika ny fidangan'ny vidin'ny solika isika eo ihany koa ny vidin'ny rano eto Madagasikara samy manao izay tiany atao ihany koa ireo mpitatitra amin'ny sarandalana eto amintsika izany rehetra izany dia anjara ndraikitsy ny gouvernemanta ankehitriny saingy hodiny ny prime ministre Christian Ntsay tsy hita avokoa ho hiatraminy manda ho an'ny firaisam-pirenena zavatra mahazava ny tianay fampiresahana tamin'ny prime ministre izarahanay ny ahiahanay ny fahitanay ny tsy fandraisany andraikitra sy ny tsy fahafehezana ny raha-pirenena amin'izao fotoana izao zany mazava be zany nangatanay fionana taminy fa everiny angamba fa tsy zava-dehibe zany kanefa mba zay no everinay kosa anjara biriky hoentinay mba isin'le fifidianana lazaitsika hoe madio milamina ekeny rehetra tsy mankasitraka ny fitsabahan'ireo antoko politika amin'ny fanaraha-maso ny fifidianana ihany koa ny antokomanda ho an'ny firaisam-pirenena sahala amin'ny DFP izay fantatra mazava fa antoko politika no mivondrona ao anatiny ny firaisam-pirenena no tokony anara-maso ny fifidianana ho iatran'ny antokomanda ho an'ny firaisam-pirenena androany nisy moa ny valandresaka ho an'ny mpanao gazety izay nataon'izy ireo tetsy hivandry eo amin'izay lafiny politika izay dia nanao fisehoana pahabe maso kosa ary nanambara ho hitan'ny rehetra amin'ny mahakandida filoham-pirenena azy Andriamorasata Solo Norbert nanoloana toeram-ponena ny tetsy Antsalovana moa no nanaovan'izay fisehoana izay androany teny Antsalovana no nipoiran'ny antoko izay tarihany ny UDECMA KMTP ary rary ny araky ny nambarany raha atomboka eny amin'ity toerany ny aviny ity ny vina ny fampandrosoana ny Madagasikara Jenita Solalaina sy Haja Manantso
tamin'ny hafaliana no nandraisan'ny mponiny an-tsahalovana ny kandida laharana fahavalo amby roapolo Randriamarosata Solo Norbert fifidianana madio sy marina ary mangarahara izany no takin'ny antoko sy ireo mpiaradia aminy efa ela no ny olomano tao anatin'ny tontolon'ny politika ity kandida ity ary mahafantatra tsara ny lalana mohanany firenena ao anaty fahantrano mahita vahaolana aingana mahana ny fiakarana vidim-piainana ihany koa ity kandida ity raha nambarana androany namboanay ny préorabaina dia eto amin'ny toerana ny andohan'ny antoko politika mampahita ety inombanazy dia avetsy izany vao miditra mandeha maneho voalohany zao eto amin'ny tantaran'ny Madagasikara misy ny démocrate kristianina latsaka fidiny filoham-pirenena efa nisy any tamin'ny roa amby fitopolo fa tsy navelo latsaka izy dia mbola verina mpandroy zany zay zao ary tsy tsara tsony zay satria tsy maintsy afafahefana zay zany ny démocratie kristianina dia miara-miasa ny démocratie kristianina iratany zay manam-peveny amin'ny visetra tonga teto anterana ihany koa resy olony tena mpanohana azy avy any amin'ny faritra maro samihafa Gnos Event manolotra ho anao Boudou telopolo taona fahatonga amin'ny fiderana aloha ao amin'ny Palais des Sports Mahamasina ny alahady 3 septembre amin'ny 3 volakandro iarako ny VHF izay mankalaza ny fahafolontaonany sy ny koralany Alasata Azadine ao amin'ny Palais des Sports Mahamasina ny alahady 3 septembre amin'ny 3 volakandro Boudou telopolo taona mpiara-miasa la ligne de mire gazety titre mpanohana officiel on air radio TV Riva Okan Thomasna sy ny manodidina ny fikambanana Tafaray dia manolotra ho antsika Tola Beach 2018 Tola Beach 2018 ny 3 septembre ka hatramin'ny 7 octobre eo amin'ny Torapasika Thomasna andraisan'ireo distrika sy faritra anjara toy izao ny Fandarapitona Beach Soccer Fort Dauphin Morondava Manakary Mananjary faritry Melaky Analanjorofo Brickaville Boeny Toamasina Beach Handball ny 4 ka hatramin'ny 7 octobre ahitana ny ekipa ny Toliary Antananarivo Mahajanga Toamasina Beach volleyball ahitana ireto ekipa ireto UBC Analamanga AS VBM Boeny Cosbe Boeny Volley Tamatave Super Photo Mami BRVB ary indrindra ireo ekipa voafantina Analamanga sy Salco Analanjorofo Beach Rugby ahitana ireto ekipa ireto 3FB USCA UAS Semino 15 Family FTA Anatiazo FTM Antomadinka Tam Amousbe Tamatave Tola Beach 2018 telopolo septembre ka hatramin'ny 8 octobre eo amin'ny Torapasika Tamatave partenaire média On Air Radio TV AZ Radio Télé nakay Mahajanga sponsor officiel SPAT SMMC ny vola rehetra azo amin'izany dia atolotra ho an'ny hôpital Ben Thomasina ividianana matelas fikambanana Tafaray aza mitsipadony lakantany tongava maro Hotoizantsika ny fampalalam-baovao taorinan'ireny dokam-barotra ireny eo amin'ny pejy ny fahasalamana dia ho tanterahana ny fahinina amby roapolo ka hatramin'ny fahavalo amby roapolo ny volana septambra ho avy izao ny fanamafisana ny andro amin'ny vaksiny miaro amin'ny aretina polio andiany faha 740 zaza latsaky ny 5 taona miisa 3 sy 705 sy 4 hetsy sy roa tapitrisa no kendrena ho vita vaksiny amin'izany etsika izany ao anatin'ny distrika 7 amin'ny faritra 140 eto Madagasikara firenena afaka amin'ny polio io moa no sata azontsika tamin'ny hetsika andian'ny 7 tamin'ny volana jiona lasa teo tsy mijanona hatreo nefa fa itoy hatrany zany ezaka izany ho famongorana tanteraka ny aretina polio Clara Raoul Manantsoa sy Avitra Lalaina isokatra amin'ny fomba ofisialy ny sambava ny fahenina amby roapolo ny volana septambra ho avy izao ny ny andro vaksiny andiany fa 440 izay arahana manantanteraka amin'ireo mpiara-miombinandroka amin'ny ministera ny fahasalamam-bahoaka nahazoana vokatra ny ezaka natao tamin'ny fanantanterahana ny ady natao tamin'ny aretina poliomelita nandritra ny hetsika andiany 7 farany teo ary nahazoana ny sata hoe Madagasikara firenena afaka amin'ny aretina polio
tsy mijanona treo anefa nihetsika fa hitohatrany ary efa voaomana ny pekady entina nantanterahana izany ary napetraka ho loha hevitra ny hoe resitsika amin'ny polio toy izantsika niezaka efa natao atovy vaksiny ny zaza tapakarak'izany fa eny amin'ny toerana ifamezivezen'ny maro no anantanterahana ity fanaovam-baksiny andehany 7 ity toy ny eny an-tsena fianarana eny amin'ny toeram-piantsoana ny fiarakodia ary koa ny isan-tokantrano ny distrika nafaritra novanazy no marimarina koa zany dia Analamanga, Androy, Atsimo Andrefana, Atsimo Atsinanana, Bongolava, Urumbe, Menabe, Menaky, Sava ary ny ao Vakinakaratra ny roa hevitra amin'izany dia hoe resitsika ny polio tohizatsika niezaka efa natao atao vaksiny zaza. Ny antony manina no reo fahatro reo moa zany dia amreo no mbola hita hoe somary mbola tsy tena trafa le ambanimbany ihany ny tany zaza vita vaksiny dia mila mafisina mba hitazonatsika an'izay hoe tsy fisian'ny polio eto Madagasikara zay. Ny ahavitana vaksiny miara amin'ny aretina polio an'ny zaza latsaky ny 5 taona rehetra tsy ankanavaka na ho an'ireo efa vita vaksina tsy moa no antony izany fa indrindra hitazonana sy hanamafisana ny tahany hery fiarovana efa nanany zaza. Zay ny makasika ny aretina polio fa eo amin'ny resaka fananantany kosa dia mbola betsaka ny olona no tsy mahafantatra ny lalàna amin'ny fiain'ny fananantany ka mampirongatra ny kolikoly eo amin'izay sehatry ny fananantany izay eto amintsika. Ny sehatry ny fananantany raha teo no tena isany betsaka indrindra eto Madagasikara. Nisy araka izany ny fampafantarana ny boky fanadihadiana izay nataon'ny Transparency International fananantany inona no tokony ho fantatra izay moa no lohatenin'ity boky ity. Tantely Rabellalana sy Tiavana Rakotiny Indrina. Boky manodidina ny 3 arivo no natonta amin'izao fanombohana izao izay iarahan'ny Transparency International miasa amin'ny Bianco ny Ministeran'ny Fanajarinan-tany. Boky mirakitra ny lalàna sy ny fitsipika amin'ny feny fananantany, ny mutation, ny certificat juridique. Izao no natao dia ho fanampiana sy fanentanana ny mponina amin'ny zo sy ny andraikitra amin'ny resaka fananantany. Efa nisy ny famoahana ity boky ity tany Mahajanga ny 14 ny volana septambra lasa teo. Isika rehetra izay olo-pirenena mifandray amin'ny servisin'ny fananantany mahafantatra hoe misy ny famezivezena sy ny sisa misy ireo hoe miandry amam-bolana misy mihitsy ara mataona mbola tsy mahazo ny taratasy tadiaviny ihany dia lasa misy zany ny atao hoe tentation teny frantsay na fakapanahy hoe aleoko mandoa vola kely dia mety ho azoko vetivety le izy dia isorohana an'izay zavatra izay indrindra zany namoahana n'ity torolalana ity satria mba ho fantatry ny olon-drehetra eto Madagasikara hoe inona marina lalàna amin'ny feandreo fitsipika hita ao anatin'ny fananantany ireo. Mbola isy ny fananganana vondrona miady amin'ny kolikoly eny anivon'ny Ministeran'ny Fanajarinan-tany sy fananantany adina amin'izay kolikoly izay. Ivarenantsika kely ny lafin'ny fahasalamana saingy kosa ny fijabona nentim-paharazana tsy maintsy mameno ireo fepetra izay takiany Ministeran'ny Fahasalamam-bahoaka reo olona izay heverina fa mpitsabo nentim-paharazana mba hisoroana ny mety famonoana olona sy fampiasana zavatra hafa tsy mifanaraka amin'ny fijabona. Rarana ihany koa azy ireny ny manao dokam-barotra ho an'ny tenany amin'ny endriny rehetra. Anjamina Nomenjanahary Maminirina Razafy Tsihoarana. Eto Madagasikara ireny fitsabona nentim-paharazana ireny ary maro amin'ny malagasy ihany koa no liana amin'izany. Matetika nefa dia misy amin'izy ireny no manao soloky ao anatin'izay fitsabona izay ka mety miteraka faty olona na manampitrotraka ny aretin'ny marary ka manano sarotra ny asan'ny mpitsabo. Antony natonga ny teo anivon'ny olavitry ny mpitsabo tsy nankasitraka izany fitsaboana nentim-paharazana izany ka nametraka fitarainana sy nitory azy ireny mihitsy. Vokatra izany dia efa nisy ny fampiatsoana sy fifampiresahana nataony teo anivon'ny Ministeran'ny Fahasalamam-bahoaka azy ireo ka nisy ny fepetra izay tsy maintsy takiana tamin'ireo olona manao ny fitsaboana raha tsy resaka fotsiny ny kalitao sy ny haben'ny trano anaovana izany. Ny fampahafantarana ny Ministera an'ireo fitaovana sy fanafody entin'izy ireo mpitsabo. Etsy andanin'izay dia tsy azon'izy ireo atao kosa ny manao dokavarotra ny tenany raha ny fanazavan'ny mpitsabo izay tafaresaka taminay. Ny fandraisana an'izay indray iny samy manana ny fandraisana anazy ny tsirairay fa satria io samy men'Andriamanitra samy manana ny talenta izay men'Andriamanitra anazy dia le izy koa zany ny tena marina hoe mila manara-dalàna ao anatin'le izy izay ihany ny tena
hoe mila manaraka ny lalàna zany hoe tokony hoara-dalàna ianao vao mitsabo fa tsy hoe mitsabotsabo fahatany zany hoe mila vonona zany amin'ny taratasy ara-panjakana sy ny zavatra rehetrarehetra hoe ny tena nitakiny taminay zany dia hoe tsy mahazo manao publicité zay amin'ny resaka fitsaboana nentim-paharazana dia mila ara-dalàna ny taratasy rehetrarehetra. Vaovao makasika ny lamody kosa ity vaovaontsika manaraka ity mirona makany amin'ny friperie ny ankamaroany malagasy amin'izao fotoana izao tsy dia mahasarika ny olona sasany intsony ny mividy zavatra vaovao sy tena malagasy ary miezaka misy moa ny ezaka zany izay ataony eo anivon'ny IKM amin'ny fanohanana izay vita gasy izay eo ihany koa ny jeune volontaire de Madagascar ao anatin'ilay hetsika Madagascar Fashion Week aty amin'ny Ramasimbe Indiana andiany faefatra izay ataony amin'ny IKM Antsavola ny 4 ka hatramin'ny 9 ny volana septambra ho avy izao. Tantely Rabelalana sy Tiavina Rakotiny Indrina. Roapolo ireo mpandray anjara anio ny fomba fitafy sy ny taovolo malagasy amin'ilay hetsika Madagascar Fashion Week aty amin'ny ranomasina Indiana. 20 ireo malagasy hitondra ny sanganasany, 2 kosa ireo avy any ivelany. Isy ny famelabelaran-kevitra, varotra fampiratiana, filatroana sy ireo hetsika maro samihafa. Iompana amin'ny lamaody vita malagasy noho izany ny hetsika ary amoahana ireo talentantsika malagasy. Dia fampiroboroboana aloha zany ny sehatra asa famoronana eto Madagasikara satria manomboka tsy fantatry ny olona tsony adino izay zavatra izay. Dia ny asa manome fitadiavam-bola, dia fitadiavam-bola manome fivelomana. Dia miezaka tsika zany mamelona an'ireo olona ireo misehatra ao anatin'izay sehatra artistika izay ahafahan'izy ireo koa misandrahaka amin'izay sehatra izay mba maleo tena ohatry ny asa rehetrarehetra misy eto Madagasikara. Famoahana voalohany indrindra ny asa izay malaza any ivelany ny atao hoe hair designer, zany hoe ireo olona mpahay taovolo amin'ny fomba tsy dia mahazatra hitany fahita maso isan'andro. Amin'io zany navoatra ohatry ny ahoana ny fomba taovolo samihafa izay ezahana ampitoviana amin'ireo taovolo nisy teto Madagasikara sy aty amin'ny ranomasimbe Indiana nefa kosa miaraka amin'ny taovolo misy any ivelany. Ny vola voangina mandritra ny ity hetsika ity dia ampitaovana ny ankizy sahirana miisa 770 any Beroro, Toliary Faroa ary Mananjary. Eo amin'izay resaka fitafiana izay ihany efa miditra anatin'ny vanim-potoana ny fahavaratra isika mafana ny andro ary tokony hifanaraka amin'izay ihany koa ny fitafian'ny tsirairay. Raha ny any an-tsena manokana dia ny lamba maivamaivana amin'izao fotoana izao no tena biby vidy ary na io ho an'ny olon-dehibe na ho an'ny zazakely. Ary ao anety fanadihadiana entin'ny Jenita Solalaina ny sary nihaja manantsoa ity. Tsy mandeha firy intsony ireo lamba mafana eny an-tsena amin'izao fotoana izao satria efa mafana ny andro ka manaraka izany ihany koa ny fitafian'ny tsirairay. Efa tsy mandeha intsony ny lamba mafana raha amin'izao fa ny babilety zany zao mandeha le manify zany. Olo tsena tena mandeha zany. Amin'izao zany tsenanay mandeha. Eto aminay mandeha aloha zany tsena satria ny lamba mafana raha zao kanjo maivamaivana manifinify. Ny mandeha zao ty aminay amin'izao fotoana zao dia lamba mangatsiatsiaka lamba tsy dia misy mivita akanjo mafana tsena amin'izao fotoana zao. Dia manomboka amin'ny ohatrinona eo zao mahazo robe anankiray? 50 dia 75 dia 15 000. Lamba maivana ohatran'ny hoe lobaka fifanana. Zay zao natao hoe azo mandehandeha. Samy manana ny fomba fitafiana ihany koa ny olona tsirairay manoloana ny vaninandro mifanesy eto Madagasikara ary tsy ambaka an'izany sika eto an-toerana fa efa maharaka tsara ireny karazana fomba fitafy hita ny ivelany ireny na fitafiana hoentana mizaika izany na eny amin'ny dobo filomanosana na amin'ny andavanandro. Raha malala moa zao fanaka amin'izao dia mafana dia ny akanjo tena mampalaiza amin'izao dia mousseline somary manifinify dia jipo manao jipo na hoe manao sorta somary maivamaivana. Ohatra hoe robe kely reny na ohatra hoe manao combi short ie rehefa mivoaka amin'ilay masoandro. Kofa mafana fa tsy magnano lamba palipalito, magnano puka, tsy magnano ino fa magnano lamba maivamaivana karaha iny. Karaha ty izao fa manifinify raha ambilany. Tsy latsa-danja amin'izany ihany koa ny akanjon-jazakely fa ahitana lamaody isan-karazany ihany koa izy ireny izay azo anaovana amin'izay andro mafana izay ihany. Efa manomboka mafana moa ny andro dia mila manaraka an'izay ihany koa ny fitafiana fa eo amin'ny resaka lalàna ny asa kosa dia tsy mahafehy ny lalàna ny asa ny ankamaroan'ny mpiasa eto Madagasikara. Ny
ny lalàna ny asa zay voarakitra ao anatin'ny lalam-panorenana na amin'ny lalàna samihafa moa amin'izay tontolo ny asa izay no tena olana nisy araka zany ny fanambarana nataon'ny CTM na ny fiara-midiniky ny mpiasa eto Madagasikara androany amporsihana ny fitondram-panjakana mba hirosoana amin'ny fankatoavana ny lalàna momba ny asa araky ny fivoriana zay nataon'izy ireo ny 10 ny volana septambra lasa teo. Fanuela Randriantenaina, Clara Raoulmanantsoa sy avitra lalaina no mitondra ny vaovao. Mbola tsy voahaja ny zon'ireo mpiasa amin'ireo orinasa eto Madagasikara. Azo lazaina fa ireo mpiasa no mizaka ny tserany aina sahirana amin'ny fanosihosena an'ireo didy aman-dalàna misy eo amin'ny sehatry ny asa ankehitriny. Noho izay indrindra dia mampatsiahy ny fanjakana ireo mpikambana amin'ny vondrona ao amin'ny CTM na fiaraha-midinika amin'ny mpiasa eto Madagasikara mba hirosoana tsy misy fepetra ny fankatoavana ireo lalàna ho fampanjariana sy hampisy fenitra ny fandraharana ny asa izay mifandraika aminy. Ny ananana herintsika lehibe mba hanatsarana ny lalàna momba ny asa sy ny fampiarana izany moa no antony. Hanomezana andraikitra ireo mpisehatra eo amin'ny tontolon'ny asa. Maro ny asa manandraikitra ho sahanina sy miandry ny CNT fa singanina manokana ny fangalana ny hevitry ny mpikambana mikasika ireo tsy fanarahany iresa-pirenena momba ny asa na antsointsika hoe convention ho ankatoavin'ny Madagasikara averiko tsara hoe ho ankatoavin'ny Madagasikara izay fivoriana tamin'ny 10 septambra 2018 teo natao. Andaniny manentana ary mampirisika ny fanjakana malagasy izahay atao amin'ny CTM ny rosoana tsy misy fepetra amin'ny fankatoavana an'ireo convention nodiniana tamin'ny 10 septambra ireo. Etsy andaniny mampatsiahy ihany koa ny CTM fa ny fivoriana iraisam-pirenena ho an'ny asa dia fotoan-dehibe ho an'ny firenena iray izay tanterahiny isa-taona kanefa ny mpiasa malagasy dia mahatsiaro ho latsa-danja raha oharina amin'ireo namany maneran-tany. Mba ahafana mampiditra izany ato anatin'ny lalàna anatiny aty amin'ny firenena malagasy. Izany hoe rehefa amin'ny manosiniana io zany ny fanjakana anankiray dia tokony ho tafiditra ao anatin'ny lalam-panorenana zany ny votoatin'ny zava-dehibe sy any amin'ireny lalàna mifehy asa ireny. Ny araky ny voalaza teo ny CIT zany dia mandritry ny tapabolana zany ny firenena anankiray dia mandefa délégation farafaratsiny olona efatra anatrika an'io fanjakana anatoroa ny mpiasa anankiray ary mpampiasa anankiray. Ny zavatra misy izay zany ireo olona ireo no manapa-kevitra manana droit de vote fa kosa ny any amin'ny firenena rehetrarehetra any zany dia mahitsy zay fa be dia be nisy ho tena mandeha manatrika an'izany CIT zany. Mihina moa no mahatonga zany hoe betsaka ry zareo satria ny sahan'asa be dia be le olona anankiray raha tonga any raha olona sy ho tena anankiray no mandeha any satria any misy travail de commission anakefatra. Olona anankiray sy ho tena alefa Madagasikara na vanim-pampiasa na vanim-piasa tsy araka zany zay zavatra izay dia tsy mahafeny koa le fotoana raha tapabolana no tokony hipetraka any anatrika izay fivoriana izay herinandro ihany no indemnité nomeny fanjakana. Zany zavatra zany no anaovana antsoavo hoe omeo lanja amin'izay ny sehatra kasika ny tontolon'ny asa eto Madagasikara. Mba hatomombana ny iraka ho sahanina sy hatrehana amin'ny fivoriana iraisam-pirenena ho an'ny asa no nanaovana izao fanambarana izao ary koa hanarenana ireo lesoka toy ny isan'ny olona hanatrika ny fivoriana manontolo mba ho mpandray anjara feno sy mahasahana ny loha hevitra tiniana ny solon-tena malagasy. Efa betsaka ny mpanao asa tanana malagasy eto amintsika amin'izao fotoana maro isan-karazana izy ireny ary samy manana ny talentany avokoa ireo mpanao azy. Mahavelona ny fanaovana asa tanana rehefa tena ivotorana. Etsy Anosy be ohatra dia fianakaviana maromaro no mivelona amin'ny fanaovana an'ireny kapa fingotra ireny. Mahavelona tsara ty asa ty araky ny nambaran'izy ireo. Ary ohatra ty fanadihadiana ataon'ny Fanuela Randriantenaina sy avitra lalaina ity. Betsaka ny asa tanana azo trandrahana tsara eto amintsika. Mahavariana tokoa ny voakan'ireny akora ireny rehefa avy ahodina amin'ireo fitaovana maro isan-karazany. Toy ireto fianakaviana eto Anosy be ireto izao dia ny fanaovana kapa fingotra ny fiveloman'izy ireo. Ny kodiarana ny akora fototra anaovana azy ireny raha fanazavan'izy ireo hatrany. Efa betsaka mpanjifa ity asa tanana ity ary liana tanteraka amin'izy itony malagasy ary ireo vahiny. Mandeha ny tsena amin'izao ireo mpivarotra ary misy mihitsy azy ireo manao komandy indraindray.
manodidina 3 arivo ariary hatramin'ny 5 arivo ariary moa ny iray amin'izy reto. Ny any akina ampiasaina sy mitondra ny makany amin'ny orinasa dia be ny zavatra vita amin'ny pneu kapa sy le bloky rehetrarehetra rehefa mombamona tôbily misy folo zao ny olona mividy dia mety eo amin'ny akro eo fa izy zany mafy mihitsy sady morako zavatra 5 arivo raha mikomande aloha dia misy arakaraka komande misy 5 arivo sy ray alina misy ary 100 000 arakaraka le kapa zany misy ballerine zao dia arakaraka le valeran'le kapa zany nanaovana anazy afaka tsy mividy vaovao ianao fa hoe mba manao réparation kely zany kapa vidinao 5 alina nge raha mandany 40 000 ianao dia vita mafy. Fantatra ihany koa fa efa miverina manjifa vita malagasy ny ankamaroam-pony eto Madagasikara amin'izao no ny kalitao izay tsara sady mafy raha oharina amin'ny hafa. Fanaiky mora 5 arivo dia 3 arivo raha mahazo. Betsaka ka malagasy daholo moa zany no tena mpanjifa azy fa ny vahiny tsy eny misy vahiny fa tsirairay manentana amin'ny malagasy vahiny arabeky tonga ety dia tsy alohantsika malagasy mba maka ety sady mafy tony. Ilaina ny kapa fingotra amin'izao vanim-potoana ny orana izao satria ireny dia tena mahazaka orana fa eo amin'izay asa fivelomana izay ihany dia efa betsaka ihany koa eto amintsika indrindrindrindra ho anay eto Antananarivo renivohitra no mifototra amin'ireny asa fanasana fiara ireny mihamazavana izy ireny ary saika ahitana an'izany avokoa eny amin'ny fokontany eny. Tatoato dia nahitana fiakarany izay saran'ny fanasana fiara izay no ny fiakaran'ny vidim-piainana. Tantely Rabelalana sy Tiavana Rakotonyindrina. Efa mantaonana izao no nanaovany Edouard ity asa fanadiovana ity teny amin'ny 17 hektara. Asa melomany ny vady aman-janany izy ity, mahavelona tsara ny asa araka ny nambarany rehefa tena ifitorana. 3 arivo ariary ny fanadiovana fiara sy moto ary 9 arivo ariary ny fanadiovana fiara anatiny sy ivelany. Rehefa mandeha ny tsena dia mahatratra 10 ireo olona tonga manadio eny an-toerana isan'andro. Misedra olana ihany anefa izy ireo rehefa tonga ny fahavaratra fa tsy mandeha ny asa. Raha ny tsikaritra teny an-toerana dia maro ireo mpanadio manao ity asa ity. Raha diniana amin'ny ankapobeny mba mahavelona somatsara ihany le fanadiovana fiara sy moto. Ohatran'le amin'ny toetrandro ihany indraindray lefa le ohatran'le olona mivarotra resa ihany. Dia rehefa misy ny tsena solo dia malafo betsabetsaka ianao rehefa tsisy ny tsena dia mba miomana ziaby. Amin'izao zany zao aloha mba misy kely asa dia mba mitsinjo mivody anjomerika ianao rehefa tonga amin'ny favaratra dia mba mamoaka an'le tahiry kelinao. Anisany ezaka ataon'ireo tanora tsy mananasa ireny asa fanadiovana fiara sy moto ireny ary firosoana ihany koa any amin'ny famoronana asa. Izay no namaranantsika ny vaovao tamin'izao zoma hariva izao. Misaotranao naharitra ny jery hatramin'ny farany mba mifotoananao amin'ny alatsinainy indray. Mirary farany herinandro mahafinaritra ho antsika rehetrarehetra. Veloma tompoko.